Leobe rivo baovao sy rivotra fotsiny be zany. rivo baovao tsika moa miresaka ny zava-misy foana amin'ny ankapobeny zany hoe misy zao télévision anankiray iantsonay resadresaka aloha zany fa amin'ny farany teny antsika ihany ady hevitra momba n'le hoe ny fahasalamana sy ny hetra sy ny sisa amin'ny commune sy ny sisa mampazoto ny miresaka an'io satria raha vao miainga telo ny vaingan-javatra na le resaka le mpanakanto teo na le resaka le hoe professionnel na matianina moa rehefa soratana tsisy aintso misy matianina ve misy matianina mihitsy ohatrany hoe maty-tsakafo mihitsy hanina matianina avy amin'io no azo ny hanina zay ny teninao fa zay zay ny teninao zay ny teniko za rehefa matianina zany a de mandeha ny fomba ifampifehezana de telo ny vaingan-javatra avoaka le lalàna sy ny fomba hahazahoany rehetra azy a de fapetraka le fanontaniana rehefa aveo hoe azo ovio mety ve io hoe mety ve io lalàna io ampiarina de rehefa aveo am'izay tsy maintsy mbola mandalo amin'ny fakakevitra ndretrarehetra hoe mety tsika ve io de ny olana am'izay zany rehefa le atao le lalàna sy sisa andalo anteny mera-pirenena sy anteny meran-dolona le izy mahazo ny fomba fampiarana sy ny tsy lalàna tsika tampanakanotika ay raha ohatra fa ny lalànany statut zany io zany statut tsy lalàna fa degré ka fa ny lalànany politika pirenenany kolotsaina kosa dia ifampihomanina ho any anteny mera-pirenena fa ho teny gasy izy no aterina any aminareo tompoka zany raha mety de na irehetra zany aloha tokony teny gasy daholo fa manjary fa io ndray de hiditra miaraba tompoka efa miaraba teo ohatry ny tapaka alizy miaraba tompoka de miaraba tsika rehetra atao amin'ny studio milohan'izay fotoana hitondrana azy en'izay a de tsy maintsy mbola ho aroso ho fantatry ny rehetra zay nandray anjara tamin'ny famolavolana aloha izy io hoe ty ary zavatra ny volavolaitsika tamin'ny volana marsa teo iny manana mpanakanto manam-pahaizana tsika zao io zao misy anankiray io zao misy io fijerijery fotsiny zao banjo de satroka ba fofopola zao zara tena fa le talako lava be kakanjila reny ka verina fa tsy tanafady aminao zany sosie fa zay maro izy fa tena angamba misy tsiratsiratra kely mba teneny fa mahazahatra mampalahelo a tena ialako tsina aminareo a zavatra mampalahelo nisy ankizy anankiroa ankizy moa satria zandroko la zanako zany niva ankizy anankiroa teo iny moa ny anaran'le toerana eo ny alan'ny tetezan'ny mandrofeza de le ohatra ny vily akaviziny eo any bombanambola akanjondratombo sa io akanjondratombo de tamin'ny alahady tamin'ny valoalina ity aloha de ataoko antso avy mihitsy fa ianao efa fantatra le ranganandona fa atao mitondra moto izy roa kely a nodominy amin'ny valoalina eo nodomina fiara anankiray zay nisongona fiara ray de nidominy a maratra mafy izy roa kely teo amin'le moto ao amin'ny MM24 le vehivavy le lehilahy ao amin'ny ravangadrena valina fa ianao efa fantatra ianao le nandona io fa de miangavy anao atsoy za makanesa aty amin'ny RDJ na makanesa ianao ao amin'ny MM24 de mba karakarao momba n'le olona rehetra ireo mba tsy siny olana amin'ny maha-olombelona moa zany nitenenako hoe aloha mba atao samitsika le resaka mety diso kely ianao le nandositra fa afaka le feriny fa mba raiso tanana le olona ilay maratra fa ho teneniko anao ny fahavoazan'ilay vehivavy tapaka ny sandriny tapaka ny fehany tapaka ny ranjony ny vilana ny ala mihitsy le taolana tsy maintsy asiana vy ireo dikan'izany andalo fandidina izy rapitso sandro mihoatra ny loha zany sandro mihoatra ny loha fa ianao zany efa fantatra ianao mba tsy hidirana lalingalina kokoa dia manatony ianao ary amin'ny hôpitaly MM24 na manatona na za erika aty amin'ny RDJ foana dia na alaivony telefona koa de atsoy fa MM24 eria tsy adana Mtsiadanao tsiadany mkambana zany tsabo mikamba de makanesa ianao fa ianao efa fantatra ianao io tsy za zay zany paneminao ka fa le ao akaiky ny zary galerie zay lavitra be sampongo mba teratsera tsiatra fotsiny fa io averiveriko iny be dehibe to tantara io
Nialatsiny taminareo aloha lanakanaka an'izay le alina kely vetivety zay fa tsy ny mola mo iny tsy ny mola am'izay resaka lalàna ia misaotra ny erika nitondra zay le tsiaritry zay fa mbola iverenantsika ihany moa ny tsiny mola tena everentsika fa resaka mandeha ny ao amin'ny internet am'izay zao mandeha Facebook isika izao afaka manaraka am'izay ianareo ny page Facebook ny RDJ 96.6 FM na ny YouTube RDJ FM 96.6 isorananareo isorana trano ny mpanoana de ny galana izany de ny orange izany de ny sandarana et compagnie izany resaka momba ny lalàna mifehy kanto eto Madagasikara ny kolotsaina amin'ny kapobeny satria tafiditra ao anatin'le hoe lalàna mifehy kolotsaina izy io na ny politika pirenena ho an'ny kolotsaina PPK zay no fiantsonana azy rehefa foizina amin'ny teny malagasy izy PPK zay mihitsy le izy tena marina zany PPK ndray mandray toraka fotsiny zay mihitsy isorana ray bozy manao zay fampatsivan zay satria ao anatin'io mba ho fampiharana ny lalàna mifehy ny kolotsaina io de isy an'izay le sata mifehy ny mpanakanto zay izy io ngamba Francis ana fotoana somary lavalava kely de azavaina mihitsy aloha satria tsika manana tombo eto amin'ny afaka manazava izy mba hoeniny rehetrarehetra fanavaozana matsy izy io fa tsy hoe zavatra vaovao foroniny fa efa tamin'ny taona 2022 masy malala zany efa nisy ny tsy sata fa ny lalàna ny kolotsaina ny politika pirenena kolotsaina efa nisy tamin'ny 2022 ka ireny lalàna ireny ka ihono ny politika pirenena le izy ny politika pirenena reny raha ny tokony izy misy foana ny fanavaozana isaky ny 5 taona raha ny tokony izy moa zany de isaky ny na politika na inona satria tokony mifandrindra am'ilay politika an'izay mpitondra eo le izy am'y zava-misy ihany koa satria zay mihitsy de isaky ny 5 taona de mandalo fanavaozana foana reny toe-javatra ohatran'ireny politika pirenena zay mahatonga lalam-panorenana kitihana kely ny lalam-panorenana indray de zavatra hafa satria efa any amin'ny ilany ambony indray reny satria ho an'ny fanorenana an'ilay repoblika iny ary ny lalam-panorenana de tsy tokony iova be loatra isaky ny vanim-potoana toy izany fa reny zavatra reny matsy de arakaraka zay reviny mpitondra eo satria raha lalam-panorenana amerikana zao de efa impolokely angambany napina fa mbola izy ihany io ny lalam-panorenana frantsay io repoblika fahadimy am'izao fotoana zao raha de manisinisy kely ampipina kely eo de misy zavatra nasorasorana kely lalam-panorenana iny fa ny politika pirenena kosa de raha ny tokony izy satria politika hiasana io de tokony misy fanavaozana isaky ny 5 taona raha ny tokony izy tsy misy fanavaozana izy io hatramin'ny 2022 io raha tsy vao izao indray ary de niantsona ny mpisehatra rehetrarehetra zay mety voakasika ny mety voakasika de zay olona rehetrarehetra ny olona rehetra mihitsy moa zany de efa nisy ny fampanatsoana moa tamin'ny taona lasiny tokony faraparana tamin'ny faraparany tena taviditra tao anatin'ny confinement mihitsy le izy ka tena tamin'ny faharaiky amby volana marsa mihitsy le izy hoe tokony hoe andao amarana le izy am'izay ary tsy raikitra tapoka teo le izy de eo de teo de niany natao ny visioconférence ka tsy nahafapolo loatra natao ny fakana hevitra tamin'ny lalan'ny internet sy ny Facebook ka marina moa fa raha mba nisy namaly de nefarany natsona vatana tsy kelikely teo ihany zay tsy de tena nahafapolo loatra fa tsy maintsy natao le izy satria manenjika fotoana ihany koa isika ary de ny satany mpanakanto dia efa nisy tamin'ny 1 ny satany mpanakanto de efa nisy tamin'ny 1 fa nanotenako zao azy isaky ny mivory any amin'ny amdata isa taona io de voalaza foana io satany mpanakanto io fa tsy hitako hoe hitany fampiarana azy tsy nisy fampiarana azy hatramy zao tsika miteny zao tsy misy ny fampiarana an'io satany mpanakanto io ka manontany Francis izy any tokony hitaky na anatotosany fampiarana rehefa misy ny fanontaniana tsika manko ny mpanakanto mantsy rehefa mametraka fanontaniana tsy fatany hoe tafiditra ao anatin'le satany mpanakanto ane zay fa rehefa tratran'le confinement ohatra ka tonga le mpanakanto miteny hoe inona mba atao fanjakana am'le mpanakanto vazitsinjo zay mametraka fanontaniana am'izay ary ny tena satria ty amin'ny ilany amin'ny fanjakana zao fa inona tokoa moa iza moa zany le mpanakanto satria hoany izy avy le mpanakanto zany satria tena nohon'izay nisy ampahany kely zay mba voazara teo anivon'ny ministera nisy arivo ny zaraina ho an'ny mpanakanto rehetra arivo mbola sy tafiditra tamin'le arivo ka eritreretinao fa marina mihitsy eritreretinao fa 500 ny paka ho an'ny mpihira era Madagasikara 500 izy am'ireo zany omena ty de nefa rany de ozy izy teo anivon'ny amda hoe aleo raha nga omena ny zokiolona de le zokiolona koa mbola misy hoe ray manindry any Toliara ahoana na defasana vary 5 kilao am'ray manindry any Toliara ao anatin'ny confinement miaraka menaka 2 litre
any atao ahoana ny repasana iny de eo zany de mipetraka hoe artiste satria rehefa vita fizarana zavatra kely de kely zay hoe maso tokony misy mpanakanto tonga avy any azavady monsieur Francis Turbo zay mpanakanto zao aiza mba anjaranay nro mpanakanto avay zao zay zao zay vady mbatondra zaka tena marina fa tena efa tapitra ho le tsy mbola tsy renao zay tarika mahefa avy mbatondra zaka tarika mahefa avy mbatondra zaka aiza ho aiza eto zany misy soratra hoe mpanakanto ity na hoe tsy mpanakanto ity raha vao mipetraky zay fanontaniana zay de zay re fitakinan'le izy inona kay le satany mpanakanto tafiditra ao anatin'izay ary mba hahafantarana fa olo-pirenena tokoa satria raha ohatra manomboka mipetraka io satany mpanakanto io de fantatry ny banky am'izay hoe Francis Turbo ianao fa hatreto tsy misy io Francis Turbo io na ho aiza de tsisy io fa ny olona fotsiny miantsoantso anao hoe Francis Turbo etsero ametapetaka ny anaranao any anaty fisy any fa rehefa mandeha ny contrat ka rehefa andeha hifampitory am'izay tsy maintsy raha za San Francis ihany ny maka ny vola io any amin'ny banky fa amin'io fotoana io rehefa mipetraka io sata io de azonao atao ny manangana compte any amin'ny banky amin'ny anarany Francis Turbo de rehefa androtsaka chèque ianao rehefa aka vola ianao de i Francis Turbo no maka ny vola io miaraka amin'ny karatry ny mpanakanto carte professionnelle na artiste satria rehefa miditra ao anatin'le hoe matianina ianao de tafiditra ao anatin'le hoe artiste professionnel de omena an'ilay karatra zay mahamatianina anao mbola lavalava izay fanazavana nidingana mba tongavana am'izay fa eo fanaovana azy itsika io raha misy fanontaniana moa nareo aminao fanontaniana tonga koa le baribary avy any de ina tsara am'zay izy ina tsara fa manarana conjuguer le verbe vouloir zany tsara sujet tany BPC ina tsara am'zay izy vouloir conjuguer le verbe vouloir boy aka zao le misy olona ho am'teny mba meo failina kely any ratako mba mety any kosa aloha io natonga an'le fifamaliana Facebook zay ahitsiko eto kosa aloha fa boioara no izy aloha fa saingy raha zay ny tian'le hoe hivarotra ao anatin'le fitaizana anaty dokam-barotra ozy izy hoe atao bouloir mihitsy de conjuguer le verbe bouloir io am'teny zavaina teto le zany bouloir za tsy mba mikiry makany amin'ny hoe za tsy mba mikiry makany amin'ny hoe satria zao ny fiteny isan'andro sisy de mety ahitsy ihany raha mbola azo atao ahitsy tadidinareo tsara le niditra mivantana iny niditra mivantana somary nanitsy raha teo moano raha zany de averintsika eto mihitsy le izy fa tsy imo cool sy ambiance sarotiny amy zavatra zany aloha raha andeha any izy maro mafy raha izay anasa aloha calme anao nareo presa satria ohatrany na raha ila ihany zay tsy manina ka efa mivantana eto amanko aloha de tiako resana le izy amin'ny hevitro na zezika na inona aloha tsy olana satria zao le olana anatin'le izy kosa aloha ay mandeha io fa raha ohatra ka manao oral ho le akizy ohatra any BBC de bouloir ozy izy de ozy le mpampianatra hoe diso de aonary zay fotsiny ka tsy fampianarana teny frantsay iny pub iny fa filazana kosa hoe bouloir le tiatena teny hoe failina le izy satria raha ohatra ka miteny le izy hoe ohatra raha mba tiany ampisongadina le izy ao anatin'ny pub zany ohatra ny rehefa mahazo an'io ianao de omena sitlo tsy mampanina anazy zany ragatera ao anatin'le pub le izy amina fitaizana kosa aloha hevitro matoa mandeha amin'ny radio ny zavatra anankiray matoa ankalazaina amin'ny olona rehetra misy zavatra miditra ny anaty lohany ka sarotra ny miteny anaty dokam-barotra hoe diso toko le izy fa le bouloir iny pub ny tiana ho atao ao anatin'iny ohatra hoa zany zay ny mahatonga anahako te-hiteny anao no raha eto averenao raha le zavatra nyteneny lary raha ohatra eritrereto lava mety ny antony zahako ny trafan'le hoe miseho milay tany anatin'ny Facebook zahako zay nanitsy satria ny antony hoa ao anatin'ny fomba fifampianarana sy ao anatin'ny fomba fifampitaizana ao samy manana ny hevitro de nomeko ny hevitro ka ameko nge ny hevitro hoe zay tsy voatery ao na ny antony mako so de le mpampanao raso loko se so de hoe le ao anatin'le dokam-barotra tsy le olona mpanao dokam-barotra miteny rehefa aveo hoe tena tonga de kasenareo kosa raha le dokam-barotra manona ny anarako zao vazaha anankiray rainy bozy de andany andro avy mana hoe tsy mety zany efa tigasony dasiana teneninao ry vazaha sange mameny hevitro hoe ibaronina le feo manao an'le dokam-barotra
azonareo azo rery izy ka azo rery izy fa Zay fotsiny no teneniko ohatranako zany aloha eo kosa aloha zany mba neoko nevy ihany keo aloha zany ohatranah zany meno an'iny piba iny eniko avy hatrany mihitsy hoe boloara l izy de somary mitsikitsiky kely boloara mihitsy vely ty fa hoanazy zany satria za koa anisany mba mpanoratoratra dokam-barotra maromaro azy dokam-barotra ny sorata koa fa tsy hoe niteneny kokory azy fa be debe nampanaovana azy hoe etsero fa mahita fa raha ao anatina dokam-barotra rery zay tsy de manana endrika loatra hoe io no filamatra amin'ny fampianarana de ho ia hoe tsy mampaninona na mihitsy na boloara ny teneny tao na boloara satria hoe io ma misy fitenina malagasy zay mety ho teneniny ao anatiny hoe meo fail fiteny be de be ny olo miteny fail aloha ka sitilo ny sitilo aloha mbola azo ferina hoe mampimeme be fa ny fail tsy mampimeme olona mihitsy ny olona miteny fail fa miteny septembre izy izy rehefa nainy iny amin'ny lafiny dokam-barotra nge misy zavatra anankiray foroniny na ataontsika hoe créena hiteraka resabe io zavatra io rehefa miteraka resabe de dikan'izay andeha lay entana ho amidy rehefa izy le boloara no mandeha fa tsy le teknô lasa ohatra zao neny le olona rehefa avy hoe ity le boloara azonao ka azonao iny za moa zany aloha de ohatran'le bandiny mandeha re hoe angina zany aloha satria nahoana kosa aloha satria za kosa aloha tena mikiry mihitsy amin'ny teny hoe na inona ho tenena zany tsy miombon-kevitra mihitsy anatina voambolana anankiray na dokam-barotra io na fomba tenena anazy amin'ny radio ka rehefa avy eo tenena hoe ka mety nge zany sady fitenitsika anesy hoe mety le izy ka za tsy miteny hoe mety le izy ohatrany hoe tsy mampanina na le izy zany io zany raha ino hoana zany ka ny tsiny moa lahy teny aviany resaky fa resaky momba ny lalàna mifehy ny mpanakanto ny sata le izy mifehy ny mpanakanto zay efa nisy tamin'ny taona raiky amby 10 hoe ahoana tonga de resa be ny boloara ay ve ho an'letana le mety ampandeha be an'letana le izy mety ampandeha be an'letana le izy fa za kosa aloha dokam-barotra mba atsoy ihany ako ho an'le mpamorona an'le dokam-barotra sy le mpandray an'le feo zany rehefa le atao le zavatra ohatran'reny kosa aloha ataovy tesinoko le tsy sehany le izy ivesy ivesa be zany zany kosa aloha mazala ivesa be kosa fa alolo iny tsy ny molany aveny resaky fa rehefa manoratra fransisy ianareo tsy misy sedi za tena mieritreritra hoe tena olona faran'zay manana diplôme ambony be universitaire zany olo zany mbola manisy sedi amy sefoana ary alohan'ny androvatany izy ny sasany re manontany misy sedi moa zany sa tsy sedi tena marina fa tena farany ambany amin'ny diplôme universitaire tompoko ny diplôme koa tena farany ambany amin'ny diplôme universitaire ny diplôme koa fa tena mba tokony ao an-tsaina kosa rehefa manoatra fransisy manoatra sy ny se amy teny frantsay tsy misy sedi fa ny so sy ny sa de misy sedi ireo mba ivaiavany amy kôsiny ka mba tsy francois izy papa io de asina sedily izy de amizay mba lasa françois ka noho izany ve de ilana fanazavana kanefa na izanaty zany de zao misy zavatra amin'ny teny rehetrarehetra zay ampiasaina de tokony mba ho fantatry ny olona repoblika ny madagasikara le soratany io fa tsy ny madagasikara filoha ny repoblika NY le soratany io fa tsy i repoblika filoha ny repoblika no misy filohany fa tsy i repoblika zao raha le fantahina apetraka hoe rovina isika no afaka ifanitsy de rovina no tsy zay fotsiny amy mampampianatra ohatra mibozy ao satria nahoana raha vela mandeha fotsiny daholo satria hoe mety ary mampandeha dokam-barotra kilalao teny matoa misy anay eto amy rivotra zay ny fomba firesako zavatra rehefa avy eo anaty facebook na olo resaka amiko hoe misy am'lay foany raboty amy fifanitsiny mandrak'izay dory ka zay nahazo anaty am'lay sabotsy ray volanyry nanitsy mivantana avy any an-trano satria nisy teny matsatso navoakanareo teto fa nivoaka tao anatin'ny pejy rivotra ny facebook le izy fa izaho no maty tao zaho no kenda sy naroboka anaty rano tao fa tsy nisy ny resaka mihitsy an'lay zavatra nahitsiko eo zany tiako tenenina raha miresaka zany boloara iny ke mbola misy zavatra hafa mety mitranga ihany koa ny spécialité ria akoron-drano hôtely be piditra misy nefa accent aigu le spécialité de mety ahitsiny io tadidinareo tsara misy banky anankiray nanao panneau de ny teny hoe otoa ny nofiko banky io misoratra eny amin'ny arabe otoa ny nofiko misy raibotsy diso zany navoakako facebook ary natsoko le tompona andraikitra tam'le banky diso sao io ny antony na zavatra amy radio na zavatra amy gazety na ny dokam-barotra reo ka io le tianareo tenenina fa tsy jeu de mots tianareo atao aitsio io
satria akatra maitsomaitso fotsiny ny apetraka eo am'le de marina le izy tsy nataondry zareo mihitsy le izy de hoe misaotra zao le izy ragoty marina misy le fanitsina nataonao ho toa ny nofinofinao iny satria ho toa tokoa ny tokony ho izy satria lay fanambarana lay dokam-barotra mihitsy no diso fa raha ohatra ka ny boloara kosa no edena hevitra eto de hoy aho hoe tsy de tena tokony hampisy fiovany loatra am'lay dokam-barotra lay satria amiko koa tsy diso ihany ny fanonana io toy ny olona manona Zimbabwe raha ny tokony izy Zimbabwe ny tokony izy fa misy manao Zimbabwe io ary takesef raparona eno hoe teo ampandraisana feo ela aka le izy tsy naloha andehanana hatrany amin'ny fakany ny zavatra rehefa ohatr'izay teo ampandraisana feo ela de namaky iny le fehezanteny de hoe ela hoe ataoko jeu de mora angatya ataoko kilalao teny ty aloha ataoko boloara mihitsy ty anaitra tsy maninona mihitsy miresaka rehetra rehefa randeha zany faminana le izy dia teneniko am'le teny tena izy le izy de nisy fanitsina le izy rehefa aveo atao somary ohatrohatra zao mampimememe le izy mba hisitona ny sofon'ny olona atao boloara kokoa le izy lay fa tsy boloara de io zany raha ny fiteny hoe ity fa tsy de alao io fa lasa ho resa be le dokam-barotra rehefa satria zay koa ny tanjona anatin'ny dokam-barotra sao de sorony atokoa i dokam-barotra zany tsy diso mihitsy zany noho izany zany zaran'lay zaran-drareo ary izy resahatsika le izy zao ary izy teny frantsay le teny raha teny gasy koa ho ana za zao tena sarotiny amina teny gasy izy io de tena tonga de teny tsy mety kosa zany teny gasy fa teny frantsay le izy ho amiko aloha ohatrany tsy de mampanina le izy satria tsy le io koa le votoatany le dokam-barotra tsy le boloara koa tena votoatany le dokam-barotra fa telefona le izy teny fona teny dadabe an'langa io sa teny nenibe an'la zara raimbozy gne mpampianatra mpampianatra raimbozy noho izany tokony miarosapele rasy kosa aloha de luxe be izy VIP be rasy kosa aloha ka raimbozy mpampianatra noho izany tokony arovany raimbozy koa ny momba ny vocabulaire sy grammaire frantsay ka fa tsy hoe koa teny frantsay io de avelao lasany avelao ma raimbozy mba omba zay teo teneny zay mba aza tenenina kosa izy hoe teneny zany aza tenena iaro zany izy sotra francis mety amiko dao zany rasy baron tsy momba aty kaitsika tsy momba ny baron zany zany zao le ka ombanao ane jesoany ay ty afinaritra ty fandarany ty amty andro androany ty kanefa de tsy maintsy toa ihany moa le fotoana ifarana zany fandarana rehetrarehetra zany amisy viro sasany no farana fandarana resaka le statut am-panakanto le teo teneniko io kirizako amin'ny hoe jerenareo angeny mpanao gazety tamin'ny fotoana hoe statut an'ny mpanao gazety aveo misy hoe carte de presse aveo misy fantôme nampanao gazety tonga any amina conférence de presse mihinana ny cocktail n'olona fotsiny aveo le asa masa anazy lasa zay tsisy asa rehetra lasa manao gazety namanarambelo moa zany ty nanotanina ny zava-misy ao anatiny misy ao namana coco fa azo ny mpanakanto raisina mihitsy itsy ny fitovizana eo amin'ny mpanao gazety sy ny mpanakanto ary ny mpanakanto raha mbola anahirana lavitra coco noho izany antanatohatra ray na antanatohatra roa no alefa tsy kelikely angamba satria raha ohatra kosa misy tena mpanakanto anankiray any mangalaza ka trompety izy ary tena io ny fiainany nanomboka izy 10 taona mandrapatonga azy 80 taona ary zavakanto mihitsy ny ataony eo amikanjana Ambatondrazaka rary ny sitsiny izy raha tantanina hoentina makao am'le hoe inona ny azony atao kanefa raha informel sy amateur ny tena betsaka ary tsy maintsy amin'ny situation démographique zany am'mpanakanto ny statistika nantotanisa ho sarotra be aloha amin'ny voalohany tsy maintsy de tsy maintsy le efa mahay an'le izy manao aloha fa tokony ho tsonjoviny fanjakana sy ny mpanambola kosa hoe isaky ny tanàna zany elana gouverneur fa mampolitaonany maro angely ty no misinny zao antsona hoe omda zao fa ny tena zavatra mahagaga dia ireo tanora mpanakanto am'zao mihitsy no tsy marisika hiditra am'le omda de meritreritra izy fa misy fanerena azy ankolaka na mivantana amin'ny zavatra antony idirany ao amin'ny omda kanefa azavaina amin'le izy zay vao tonga saina ny sasatsasany am'zareo fa hoe ianao aneny mahazo tombotsoa amin'ny fidirana omda ao amin'ny omda rehefa manao an'le kanto tokony hoe obligatoire ny miditra ao amin'ny omda tsy maintsy hoe obligé ndray raha zay ka hitanao ka manomboka hitady am'izay io lagoto izao fa tsy maintsy fasiny boloara foana io hoe tena boloara io raha tsy mety io boloara io fa ny obligatoire zany mety zany satria raha ohatra ka zany izy tsy obligatoire mihitsy miditra amin'ny omda
tsy fanerena io fa miditra zay te hiditra mpanoratra aloha ny mpanoratra aloha zay vao ny mpamorona soratra zay vao ny mpamorona feo ny ao anaty auteur de compositeur zay no ao fa efa eo ampikolokoloana ihany koa efa mataona ny maromaro zay a no mikolokolona eo da hoe ny mpandrika ihany koa na ny interprète mpihira de ho ampidirina ao anatiny sy ny lasa ao amday izy resetiko ny atao hoe ao amday musicien satria ao amday ma zany musicien ihany koa ao anatiny ka zany mahatonga hoe aleo a manao pub ka tsy tolohan'ny shell fanomezana isan-karazany ireo mpanjifa solika ao aminy ho an'ireo mpanjifa menaka kosa omeny shell ary vava maimaim-poana sady tsy andoavam-bola ny fanaovana désinfection ny fiara tsy izay ihany fa mbola misy koa kafe Sega Fredo atolotra anao mandra-piandry ny vidange mandra-piona indray ary ao amin'ny station shell Anosbe, station shell Botrarahaba, station shell Ivato, station shell Ankadieva bypass, station shell Andraharo, station shell Avelo. Fety be miaraka amin'ny Tecno ny fasivy ny volana septambra hatramin'ny fasivy ny volana oktobra izao Diana Tecno toy ny Spark 5 série, Camon 15 série sy ny sisa eny amin'ny Tecno manerana ny Madagasikara ary mahazo fihenam-bidy amin'ny finday rehetra jifainao rehefa mividy finday ianao dia mandray anjara vetrany amin'ny tombola izay mety azahoanao ordinateur portable TV écran plat 43 pouces bouloir dimy tadidio ary fa rehefa mividy finday Tecno iray monjy ianao dia sady mahazo fihenam-bidy no mahazo fanomezana ihany eo ary mbola mandray anjara amin'ny tombola izay azahoanao loka maro be zay zany fa eny amin'ny botika Tecno akaiky ianao ny Tecno, expect more. Falerina ty rehefa fidiran'ny mpianatra tahaka izao fa nahazo kiraro, akanjo ary fitaovana vaovao ka mazoto ery andeha hianatra. Nahazo kiraro vaovao indray na ty izany a? Hitanao hoe inona ny vaovao eny amina ty eny? Vaovao daholo ireny, afa-tsy ireo kahie gladiateur izay efa nampiasaina hatramin'ny fidirana. Tsipika mazava tsara, taratasy matevina, foniny tena mafy. Cahier gladiateur, hafa ihany ny tsara. Distribué par Chandarna et compagnie. Oveo! Tombola goavana miaraka amin'ny Aigle d'Or. Lila vola ray tapitrisa ariary be zao sy 10 ariary ary bon d'achat maro be no loko fidy sy nizovana anao amin'izao fotoan-tsarotro izao. Ny 14 septambra hatramin'ny 30 oktobra ny fividiananao kiraro hoditra ny magasin Aigle d'Or ane dia efa azonao tapakila fandraisana anjara. Mety ianao no tsara vidana voasarika ny 7 novambra sady miantsenao amin'ny fianakaviana koa e. Aigle d'Or miaraka amiko isanandro. Ny fahombiazana sy ny fahaizana ny famendrehana ny fampandrosoana fandrosona maharitra karitao tena lafatra miaraka aminao isanandro sy natao amin'ny rehetra. Avec vous tous les jours, les stylos Schneider accompagnent vos succès. Le yaourt brassé Socolet, nouveau packaging. Toujours aussi bon. Oh la vache! Yaourt brassé Socolet, nouveau packaging. Toujours bon lait frais d'un sirop. Socolet, le goût du vrai. Salama dolo tsika ny atokantrano any io izao ny chef taf fantatsika rehetra amin'ny hanitra ho entiko manome tsiro ny sakafontsika rehetra androany dia atolotra vaovao no entiko aminareo hanitra taf karisy poavra amin'ny fonosana vaovao mafy sy maharitra kokoa miaro amin'ny amandona sy ny hafanana afaka tehirizina tsara mora ampiasaina ery ny fonosana sachet taf ary tsy atahorana ianjera ary noho izy ao anaty sachet dia voatazona hatrany ny tsiron'ireo hanitra mampiavaka ny taf vaovao fonosana sachet karisy poavra taf 10 grammes azontsika tsy fanene mivarotra ny vidiny efa mahazatra antsika. Pour éviter le coronavirus, simplifiez vos courses en achetant vos fruits, légumes et PPN en ligne avec Isar. Isar, c'est des fruits et légumes frais et de qualité, livrés directement chez vous ou sur votre lieu de travail. Découvrez tous nos produits sur notre page Facebook et composez vos paniers ou achetez nos produits en tout à partir de 15 000 arias. Passez vos commandes au 034 56 192 30
034 98 580 67. Facebook, Brothers Global Resources SARL. Commande avant 20h, livraison le lendemain. Isar, vos fruits et légumes frais en ligne. Sodrivotra! Sodrivotra! Ararotina azavaina diny amin'ny valo sasany moa zany ny resaka ino moa ny teneniko teo, ohatra hoe ny amin'ny agenda mbola omena rehefa avy eo fa ny fanazavana momba ny seho samihafa, fanazavana momba ny fitandremana samihafa ary ny fanontaniana mipetraka zay tokony mba hisy valiny ihany raha ohatra ka mba azo atao no momba ny hoe aiza ho aiza zany ny fomba hitandremany rehetra tsy akanavaka amin'ny resaka aretina aloha eo. Faharoa, izay aloha dia ampitondray ny olona fitenenana aloha zany satria avy any amina toerana samihafa hoe le fanampiana tosika na famenana tsinjo mbola mandeha ve le izy sa mijanona ve le izy, za moa zany tsy tena maharaka dia zay no mahatonga mametraka fanontaniana satria misy apahana olona tena marefo ary tena miteny fotsiny izy aloha hoe raha ny taty aminay ozy izy any ny olona aloha izy nisy natao fanadihadiana fa rehefa avy eo izy tsy nisy toeny aloha fa dia tsisy tsony aloha izy amin'izao aloha ary tsy nahazo izahay ozy izy Vovô Inkomaly tamin'ny eno manjery rey zao atsoatso zao no zaraina ny fanampino an'ireny ivelana Antananarivo. Dia tsy haiko hoe sao dia miandry kely an'izay koa aloha zany izay vao omeny dia ny olona le mitaraina tsy nahazo reny. Zay zao anisan'ny valina zay ohatra. Ivelana Antananarivo zany hoe le manodidididina an'Antananarivo zany ohatra hoe Sabotsy Namihana ohatran'ny aty zao zay mbola tsy nahazo. Misy an'le namana manko zao aloha zany zay raha jerena ara-tsosialy izy tokony efa nampinana ny elolo ihany izy zany satria efa maty. Kely any kosa aloha na izany satria rehefa tonga indray le fotoana azahoana izy efa miasa ihany ndray ohatra eo le teneniko am'le hoe nikiry foana miantsona milina lakilosy momba ny anampiana ny petite et moyenne entreprise zany hoe ao anatin'ny resaka fiainan'ny firenena zany tafiditra anatin' zany nge mpanakanto hoe ao anatin'le fiainana zany misy kategoriana olona na misy apahana olona tenatenany zay izy sady tsy takatra ambony nefa izy tsy mahazo fanampiana tsy mahazo zay le orinasa le teneniko zay hoe rehefa misy mangataka CV apiditra mpiasa dia tena be dia be mihitsy ny CV tonga ao zany ankizy mitady asa tanora raha ankizy 5 taona izy efa niasa 4 na 5 taona teo eo dia tsisy asa izy amin'izao satria ao anatin'ireo atao hoe secteur na sampandraha tena nina nitady kirarony tao anatin'ny confinement. Raha ohatra manko milaza an'le izy amin'izay amin'ny habo ara-tsosialy ny tsirairay dia lasa manjary ho ratsy fandraindray ny olona rehetra hoe zao kanefa ny olona hatonontonony amin'ny fomba fijery ara-tsosialy eto amintsika mbola sahirana koa fa tsy hoe atonontonony ary raha ny olona efa miasa andavanandro mandray karama isam-bolana azy rehefa jerena mbola atonontonony. Normal be raha ohatra misy olona miasa amin'ny orinasa tsy miankina tratra ny chômage technique na ny apahatsy karama no miteny hoe mpiasa-panjakana mandray karama feno foana nandritra ny confinement mino fa zany izy nandray karama feno foana re foana ny mpandray pension moa iny vomay ary tsy mampanina anazy fa mafaly fa marina ihany ny olona raha mba miteny hoe mpiasa-panjakana za koa zany falo anareo mpiasa-panjakana enonareo tsara zany falo anareo satria nahoana nisy nanao télétravail nareo raha ao amin'ny tertiaire le asa zany ary nisy nanao télétravail nareo na tsy ao anatin'ny tertiaire le asa ny fomba fiasa sarotra le mifampiambina ao anatin'le izy tsy inona fa nisy fotoana hoe rehefa mirava ary miroa 12 koa ny mpiasa-panjakana tao anatin'ny asa natao zany misy ampahanasa mety vita misy ampahanasa mety tsy vita fa eo amin'izay fomba elanelam-panatadiavina zay no lakilosy velomina. Nisy resaka plan marshal sy ny sisa tsara zany raha tanjona tsara ka aiza ho aiza le izy dia manahoana satria raha olona mpanao restaurant mivarotra zavatra vita malagasy tsy afaka andray an'ilay tombana plan marshal raha grand travaux azonareo tsara resaka plan marshal ny plan marshal tany Eropa dia varotra ny plan marshal zany hoe natao zay iodinany toe-karena ahafahan'ny entana mivadika vola ohatran'izay dia miverina mankaty amin'le resaka mpanakanto moa zany hoe inona ny fepetra ahoana ny fomba fijerenan'le izy za dia anisan'ny mangataka sy maniry foana mba tsy hisin'ny safobe mantsina eo amin'ny zavatra rehetrarehetra fa rehefa tena hanao safobe mantsina satria any Eropa miverina
confinement any frantsa miverina confinement any italia miverina ny aretina any israel lasa de misy firenena tsy de voaresaka kanefa de misy maty maro ny eto amitsika mety tsara ihany mampakatra moralina hoe efa mety ihany resaka zavatra ataontsika rehetrarehetra reo matotsy olona tsy rara iny amin'ny arabe tapakasepasepra zany de mba tsisy nzay fa izy moa zany mpanakanto le tanora koa araka le tena francais tokony mba tsara zavaina tsara ho andry le rony koa ngamba lisy fa so de tsy raha miverina am'izay resaka zay fitaizana eny apotiny ny tena mety satria raha ohatra ka resaka kapobeny sarotra ny atongavan'le fanazavana ho any am'le mpitsoka mozika ny mangalaza zany tanàna miala 10 kilometra nambatondrazaka zany ary reo olona reo de tena azo atao hoe matianina tokoa eny amin'ny arabe n'Antananarivo eny misy mpitsoka trompety sy mpanao mozika reny mitsoky reny ary reny tsy mihirana zao tontolo zao eny nitsofiny fa mamorona koa izy tena karazany hoe raha misy olona mamorona anankiray zao de le olona ray mahatonga nino tsara ohatra mpamorona ihany koa izy de ny eo amida nefa efa eo fa mbola misy zavatra afakoatra ny eo amida ahafahana mandray anarana manampy sy mifanampy ao anatin'ny resaka ohatr'izay ka mitatra nge izy io satria zatra n'le lazainy teny frantsay hoe secteur informel ny olona am'le hoe tsy misy tena fanarahan-dalàna avy amin'ny fitondram-panjakana ary dia betsaka mihitsy raha nyresaka varotra fotsiny amoron-dalana informel daholo reny ka rehefa mitatra zay mipakatra ty amin'ny mpanakanto ka tsy mety ho azo mihitsy ny hoe midira ao amin'ny omidana hoe midira am'izay amin'ny tena mahamaty-hanina no le hoe mahita tsirony izy mahita tombony be izy tsy tahaka an'le hoe mbola angalany ny omidahapahany ohatrao tsy tahaka an'le hoe indrindrindrindra hoe handoa hetra ohatrohatrozao kanefa raha mahay manazava ianao ary mampilona azy mihitsy ao am'izay fiotazana vokatsoa avy amin'ny hoe fidirana any amin'ny secteur formel fa tsy informel etsy zany miditra any amin'ny hoe manaraka ny lalam-panjakana dia ho betsaka ny babiny hoe hiditra am'izay aho ho tena matianina ka raha io toetsaina io zany dia mbola ezaka miandry ny mpitondra ny tompony andraikitra akaiky ministeran'ny kolotsaina ohatra satria io no anisany anakira tena miay ny mpanakanto dia hoe andeha hanao fanazavan-tsaina ary fanosehana mihitsy ny olona mitrandraka ny kanto mba hiditra am'izay ara-panjakana satria misy tombontsoa be lavitra noho le hoe mandeha amin'ny secteur informel ao tsy ny molafy zay ny evy andresaky ka fehezika ohatr'izay le izy misy zavatra tokony atao ahitana hoe sady makany no miverina le fifanampiana sensisy ny olona teny ny olona foana de izao hoe mitondra boky mihitsy aty zany moa zany fa manaraka hoe ny fampiasana ny hetra sy ny ateripahalaao eo amin'ny fomba fantaovan-ketra satria tsy mihodina mihitsy ny fanjakana raha tsy misy hetra zay ara-pola zany misy apahany anefa ao anatina sampandraraha samihafa zay mahatsapa fa tsy mahazo tombony amin'ilay hetra aloha zava-misy zany raha vao misy lavaka ny arabe de fa mahazo menomenina ny olona zay mandohetra tokony eo am'izay zany tokony misy ezaka ny andaniny sy ny ankilany ny amin'ny andaniny moa am'le fandaovan-ketra sy le resaka zavakanto moa zany de tena misy olona hafa maro tokony miasa momba an'le izy misy tokony za zao raha mahitaka hoe ny sampandraraha partany tsy haiko milaza ny reny inona miasa atao ahafahana manao ny anarana hoe ity tena manao mozika ity manao hosodoko ity na ny mpanao brika reny mpanakanto manao brika le misy an'le kapokapohana le atao sary sy sisa zany hoe le zavakanto malala kanefa mbola eo amin'ny fahazonany zay aza efa sarotra ho an'ny rehetra jereo hoe nampinany olona tsotra ny mpanakanto tamin'ny resaka fanampiana sy ny sisa tsy misy zany le mpanakanto le mampifalifaly anareo isan'andro sy le mampivanaka anareo amin'ny fijerenareo sodoko nataony zany tsy misy homosikalety le izy tsy misy fa eo zany le hoe tokony asiana karazana fédération le izy de mitsofoka arakana fédération ny mpanakanto tsirairay hoe raha manao karazana ohatran'izao hosodoko ianao de atiny ny tokony misy anao raha misy any de atiny misy anao rehefa aveo de iny ny satany tsirairay reny no entina andrafetana ny satany mpanakanto ny fisian'ny resaka nify staty zao ohatra za toko de manana ny antony rehefa miara-miasa amin'ireo orinasa lehibe ianao ka tsy maintsy de tsy maintsy mila taratasy iny ianao mba hahafahanao mirégulariser ny fiarana miasa amin-jareo raha vao tsisy an'iny anao de sahirana amin'ny fiara-miasa amina orinasa ngeza be ino zany
za zany zao mpanakanto mana nify staty matianina ve za tsy matianina ina koa le atao hoe matianina satria lay izy teo lay famaritana zay le matianina zay komatsy mbola fotofoto be amintsika anakiray mamoaka hira anakiray mivoaka télé mandeha matrakazy be sy malina be de mihatra izy refa hira matianina mihitsy zao efa enjana be za efa mana hira mandeha télé herinandro sa roa herinandro zay mivoaka rehetrarehetra zany mana nify mana staty hoe iongotro ihany nifiny lahy am'le izy am'le banga tanora ka satria ny administration antena zany am'izay lafon'izay tokony efa manana secrétariat mihitsy na tena ihany amina secrétaire misy mihitsy zany no fitahirizana ny facture samihafa sy ny sisa ny olana kely zay azo atao mihitsy ny mama azy ny fikambanany ray aman-dreny mpianatra eo amin'ny sekoly fanabeazana fototra vinany de aka mpanakanto raha ny atao hoe toetra ara-panjakana ny toerana tsy tokony afaka mikarakara fampisehoana io tsy tokony eo am'izay ara le hitadiavana n'le manodidina rehetra ty le mpanakanto zao de ty le statut amin'ny mpanakanto de misy am'izay zavatra ataony ahafahany mandohetra sy ny sisa fa ny tontolo manodidina io mila amboarina koa araka le teneniko teo hoe ny association ny fiangonana ny olona tsotra ny mpanao mariazy ny olona mpanao jobily ny espace samihafa maka mpanakanto manao fampisehoana sy ny sisa fankalazana tsingery tao misy apahany tsy tafiditra ao anatin'ny ara-dalàna raha tenenina fotsiny comme ça ary misy ndray tena producteur zay manana nify stat zay izy ary nify ny rehefa sosona mihitsy ao anatin'le fomba hikarakarana zany de ireny ny tokony nefa rehefa misy olona fikambanana tenenina hoe andana araka anareo mijery ny production miritsoka andana mijery ny production gode production ohatr' zany de sahirana koa le olona am'izao any manahirana le hoe aka producteur ianao fa hikarakara de hitady voly lasa ny dolo ny recette raha kely le izy satria misy fifanarahana atao hoe ny 50% anay le izy mantsy zany zao rehefa mijery hoe ny sasema zao na ny ivelany nindrareo to de misy rafitra mipetraka tsara mihitsy hoe rehefa mihira ny mpanakanto manao fampisehoana anakiray dia ny producteur no miantoka ny etra aloha any amin'ny etra zany taxe TTC reny zany ny mpikarakara mandoa an'ireny ary ny hira mandeha ao zay ataony mpanakanto io mbola lay akoatran'ilay cachet azony mpikarakara akoatrany cachet azo le mpanakanto dia mbola mahazo vola akoatran'izay izy zay arotsaka any amin'ny sasem na eo amidandra any zany la ny andafy io de iny aveo le vola raisina isa-taona ka eto amintsika zany zao misy ny amida io zay tsy fanerina koa ny miditra ao fa tsy de hitra mahazo miditra fa amin'ny akapobeny aloha ny mpamorona no tena asaina mandeha ao satria eto amintsika misy mpanakanto tsy mpamorona fa misy fanarana nybadika lavalana misy fanarana ny ambadika any de raha satria izy ny mpamorona le zavatra rehefa aveo ka eo am'le rafitra be debe an'izay mihitsy ny antony mahatonga ny olona zay kamokamo miditra am'le miday ihany koa aloha zay hoe aiza marina ny fandehan'le izy satria misy minainaina zao ty ambadika ty hoe ianona ony to zao ny azo nefa ianona zara fa mananina ony ianona nefa ianona mananina be nefa ianona tsy mananina mihitsy de eo koa zany lasa misy an'le fifandirana sy likilikim-po zany any amin'ny sararay any amin'ny resaka mpanakanto nefa eo likilika nefany raha ny tokony ho izy any ny taxi be ny taxi brosy ny restaurant ny karaoke ny papitra hira cybercafé ny cybercafé rehetrarehetra rehefa misy hira fotsiny dia tokony angalany ny eo aminda vola zay manko ny crise petra tam'bornareo am'izay zareo tonga tety borna zay sarotra be tsara le hevitra fa enjana be no fiodonany cheval de bois rehefa aveo za zany tena miteny ty hoe alefany am'se ana am'izay za tena miteny ty hoe ny fahaiza manao tsika eo amin'ny fampiarana hevitra sy lalàna anakiray eto Madagasikara ankehitriny no mbola tsy ampy hanika raha misy hevitra tsara anakiray de ampiarina amin'ny fiarahamonina sy ny sampandrarana anakiray sy ny mpiasa sy ny mpanakanto sy ny sisa tsara le hevitra fa zay ny mahatonga nefa ny lalana makeo teo mbola asa be eo le teneniko hoe iresaka momba ny hoe le CMH sa inona ty le eton'ny communauté renivohitra ty le lalàna ara-potitra le lalàna io tsara io hevitra io satria mila tsaraina ny tanàna de rehefa diniana am'izay ary io
mety ve io amin'ny fahazahoan'ny olona azy de eo le fanontaniana faharoa azonao ve fanontaniana voalohany ohatra rehefa manala fanadinana hoe rehefa tsy hainao le voalohany de atao amin'ny faharoa kay fampiakina le izy kay fampiakina de any amin'ny fahatelo am'izay rariny sy itsiny ve ny fepetra-pampiarana ary manana ny hery sy ny tongotra hoety mampiatra ve ny mpampiatra azo rehetra zay rehefa manala permis olona de mahazo permis ary rehefa mahazo permis ny olona de mahay mitondra tomobile ary rehefa mitondra tomobile ny olona de voasava amin'ny polisy de rehefa voasava amin'ny polisy ny olona de mampiseho permis fa rehefa eo amin'le akoatran'iny am'izay de indraindray misy ny kolokolo sy ny sisa rava daholo le ty aloha rehetrarehetra satria afaka ihany ianao ary aloha ary eo zany ny ilanan'le mpampianatra satria io miainga fokotany io miainga ohatra de satria na le mpitsoka mozika gouvernement ohatra le mpitsoka mozika mangalaza foana ny eritreretiko hoe sarotra ho an'io ny hiditra formel le zay fotsiny teneniko le izy tsy hoe akory kivy ihany na hoe ratsy le hevitra sarotra ho an'io ny hiditra formel noho izany nisy fitantanana hafa tsy haiko na amin'ny système communautaire na resaka coopérative ahafahana fédération zay ny fédération lefa misy misy efa misy fédération roa amby folo zany fitambara misy syndicat misy fédération na de mivory reo asio camerany ave alefa resaka sy ny sisa rarabe satria mety be de be ohatran'ny fiangonana fantatrareo ihany misy fédération fiangonana tanareo ny fédération na baolina kitra io zareo fédération na baolina kitra zay foana le sisisiny toko mba izy kokotsika zao tsy mba nahazo fanampina am'reny confinement reny ka ny lehilahy olona tsotra any amin'ny fokotany le mahazo lizy tany zao no azo akoatran'le amin'ny sase elahy zany efa nahazo elahy zany mba nahazo tany fokotany laisany zay le ty tsy nahazo mihitsy zay tsy nahazo mito zay tsy nahazo mihitsy zay fa zay tsy zay aratsy voany tany tam'le izy mihitsy nandeara miantsoantso teto zay ara nisy nanontany hoe aizany carnet nadidinareo nefa ny adidinay ary raha mihoatra lavitra ny tokony atao de ilaina hono le carnet tsy hita zany zany ny opifloa ny carnet rehetra de misy eo daholo reto ny zanany de reto ny zafikely ny sirotry zany ao anaty misy sary ener Nicolas tsy mahazo mamanay avany mamanay mipetraka rery sady efa 20 taona mahery de mitondra le carnet de misy sary koto de hoy le olona le amian'le vola hoe enao ara mamany foy za tam'le olona matoa tompoko tam'zana rary nangataka tsy manana sady zao le fanontaniana momba ny fanampiana io le izy ve misy fanadiadinana atao de nilaza mpahatsorana ny olona hoe ohatra zao volanay ohatra zao sakafonay sa hoe rehefa mahavita le adidy misy carnet sy ny sisa tokony mahazo fa zay anaovany azy mihitsy zareo raha gody am'izay hitany hoe mihinana anana ka izy ny anao moa zany ny anana ho amainina atono andrahoana tsakona manta foana zay ny anana kefa amainina ve tsy fa misy olona mbola mihinana anandrano ka ihany am'izao fotoana zao reny ve tsy manota anandrano anao tsy anao safy be saucisse le izy anao tsy anao safy be mantsina fa misy ny anandrano madio misy madio ihany arakaraka ny toerana naniriny azavaiko anao kely le tsisy dikany koa nefa ny fakana anandrano de natao anadio ny rano ivelomany miditra ty anatin'ny tahony sy ny raviny zay hoe ny antony am'reny azy any am'reny raha ohatra ka any am'reny rano tay reny satria anandrano sy ny tsikafokafona mitovy fa misy ohatra hoe misy anandrano avy any arivony mamo misy anandrano avy any anosy ala anandrano be tsara be sotranay zany sady fa veto rehefa olo patatra fa mividy anandrano indrindra ny anandrano say mihinana ronono nefa reny efa nikasika tany godron sograso niny ary mandoko ronono efa nihinana ronono ve izy raha koa ty mihinana ao aka sakrosy fa ampiasaina fotsiny reny de ampangotrahana amin'iny moa ampangotrahana amin'ny fa ty misy fandena kely fandinao misy problème kokoa telefonako Samsung Grand Prime Plus lasa ohatry miramoramo matsekitseko zay le izy zany tokony anantona fa jaly am'izao fotoana zao zany nefa Samsung ambonimbony tsy am'le gammaina aloha zao ka fa le zany mandeha de misy hoe Samsung saiko aizy Samsung ambonimbony finka ty ty fantaniana ary am'le ohatran'ity misy interface vaovao ny Facebook am'izao de omeko ny hevitro tena mirama le analo e
izy efa le nanontany foana teto akavanananotany foana izy teto akavanana hoe tianao ve ina ny atsaraina efa niteneko anazy daholo ny atsaraina any tonga de Elvis Presley sisisa any fa jereo mirama le application le ina moa zany fahitako azy ohatra le anniversaire zao tsy mipotra teto misy ohatra de misy zao ny famerenana ny fijerena ny sary anankiray miverina makeo amin'ny pejy fandraisana iny fantatry ny rehetra le tiako tenenina fa mety hoe connexion mila mavesabesatra ny atao hoe toe-tsaina hitondrany Facebook iny izy ty angamba de nanankana fefy izy tsara toetra kokoa ny fomba fampiasana azy fetretako aloha dia motra spotita olona any aminay zany sa zao mana zay tsy maraka zany le Facebook rehefa efa tena efa mitereny am'izay le izy fa tsy nataony safidy intsony niova ny endrika isehoany rehefa sokafanao izy zany ny anahy le ancien version ihany nataoko raha voaty ny anahy tsy mahazo manao ancien foana le izy version fa aloka le version taloha ihany fa le vaovao ohatra mahakamo be mampiasa anazy ohatran'izao ve zany ohatran'izao izy ngeka tsy miteny amiko tsony hoe mahazo mampiasa le taloha le ty kokoa dia motra spotita motra spotita koa ny ty mbola dia mbola casserole le taloha ty ohatra mbola le taloha ny ala fa maninona koa sako ny force terendry zareo se déconnecté koa ty de mandeha kely tsika amin'ny resaka le satry aza ho maty anina de satry aza andohetra amin'ny fanjakana fa satry koa anana ny toerana sahaza ny seho ataon'ny tena zany nge zao le faniriny ohatra anazy zany zao efa mba faly satria misy faritra roza mba efa mba miantso hoe avianao anao communauté aminay tsara zany fa misy faritra telo na efatra tena tiako ny mandeha any reo mbola tsisy miantso mihitsy de tsisy miantso mihitsy reo anao seho satria hoy izy raha nareo ve nefa de mety mahazo izahay sarotra be nge mamaly an'izany raha nareo ve ny alaina raha koa de mety mahazo izahay mahazo anareo mahazo olona zato assureko kosa zay laissez passer dimapolo fa ny resaka kanto eo mipetraka zay ny resaka ny ainana ny fahasahiranana na ny mpanakanto tsy nitendry na ny mpivarotra tsy mpivarotra renge betsaka ny varotra ihany fa misy sampanasa hafa tahaka ny fanoranana ny fizahantany ny fampanofana fiarakodia de ny fitondranana mpizahatany de ny fanaovana varotra majinika mandeha tsy nandeha ny resaka famarotana ny vokatry ny tany zay misy maka any ivelan'ny faritra nisy ny tena de tsy nandeha ny resaka fiompiana samihafa sy ny sisa de tsy nandeha satria nisy fotoana ny hitiny fivarotana eo am'izay zany mba hisotomana ny lakiloson'ireo ao anatin'ny ina moa ny mpitantana ny resaka orinasa majinga salatsalany miezaka ianareo mba miady PMU de pet de ino mba PMU sy PMU mba miezaka ianareo mba miady ho an'ireo sapatra raha reo satria tsy manana totanisy tsika amin'ny isan'ny somera tsy manana totanisy tsika ny amin'ny isan'ny ankizy efa nivoaka tamin'ny fianarany ary de ifaliany le ray aman-dreny mihitsy satria mivoaka amin'ny fianarana manao antony satroka casserole amin'ny vadiko to de aveo le atsipo le izy de makasary miaraka amin'le akanjo be na ohatran'ny mpitsara sy paster reny de aveo miara misakafo de manjo 5,000 ariary aloha zany vidin'le bie de mba makasary de ato anatiny tena hoe content merci Dieu merci diplôme en poche de rehefa aveo am'izay petraka ao am'ray aman-dreny ihany fa mbola tsy mahita asako diplôma nipoka aloha iny fa rehefa aveo satria ireo le niala tamin'le confinement tamin'ny chômage technique izay mahay miverina tsony orinasa ihany rehefa miverina ny tsotra sy ny fihiboana fa tsika nefa hatramin'izay fa tsy fiboana tsika ne volerina voamasiny ihany iny fa taoriny am'izao ane aloha zany de mietrehitra efa raiky amby folo alina hatra amby folo alina hoe mbola reny ny fampisehoana ataovy kalamanjana ataovy daholy ny fanakaiky sy ny sisa fa tsy mihoatra noronjato ka ahoana anaovana spectacle raha manao spectacle tena zany tsara manao spectacle amin'ny collision moa malaky feniny toerana fa mienany karama malaky feniny toerana fa mienany karama tolorany shell fanomezana isan-karazany ireo mpanjifa solika ao aminy
ho an'ireo mpanjifa menaka kosa omeny Shell ary vava maimaim-poana sady tsy andoavam-bola ny fanaovana désinfection ny fiara. Tsy izay ihany fa mbola misy koa kafe Sega Fredo atolotranao mandra-piandry ny vidange. Mandra-piona indray ary ao amin'ny station Shell Anosy, station Shell Ambotra Rahabo, station Shell Ivato, station Shell Angadieve Bypass, station Shell Andraharo, station Shell Avelou. Passe le ballon! Voilà! Et but! C'est faux que je puisse suivre mes matchs en direct sur MyCanal. Tout y est. En plus, les prochaines saisons reprennent sur les chaînes Canal Plus Sport avec la Liga, Première Ligue, Serie A, Ligue 1 et même il y a la Bundesliga qui vient de débarquer. Ça promet cette saison et heureusement que je suis déjà bien équipé. Et toi, quand est-ce que tu vas te réabonner, télécharger MyCanal? Car ici c'est déjà chaud. Les bouquets Canal Plus. Maro be ireo olona efa tafita niaraka tamin'ny cahier premier. Mpianatra tsy isaina ihany koa no mahazava vaovao isan'andro satria rehefa tsara ny fitaovam-pianarana dia mety avokoa izay atao. Ny cahier premier plus dia asaraina hatrany ho an'ny fahombiazanao. Lasa mafy kokoa ny fonony, fotsy tsara ny taratasiny ary mazava tsara ny tsipika ao anatiny. Premier plus. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Distribué par Chandarana et compagnie. Oveo! Tombola goavana miaraka amin'ny aigle d'or. Lela vola ray tapitrisa ariary be zao sy 10 000 ariary ary bon d'achat maro be no loko ho fitsinjovana anao amin'izao fotoatariko izao. Ny 14 septambra hatramin'ny 30 oktobra ny fividiananao kiraro hoditra ny magasin aigle d'or ane dia efa azonao tapakila fandraisana anjara. Mety ianao no tsara vita na voasarika ny 20 novambra sady miantsenao amin'ny fianakaviana koa e. Aigle d'or miaraka amiko isan'andro. Tsindry family ho fanohanana anao. Ho an'ireo mpiasa manana fifanarahana arak'asa amin'ny mpampiasa hatramin'ny volana desambra 2024 na hatramin'ny fotoana tsy voafetra ary ny asa herintaona farafahakeliny tao amin'ny orinasa. Ahafahana mamantatra raha afaka misitraka ny tetikasa na tsia dia ny mpampiasa no manao fisoratana anarana ao amin'ny tranokala ny CNAPS na site internet www.knaps.mg ary manaraka ireo toromarika an-tanan-tohatra ao anatin'ny tranokala. Fantajo fa ny mpiasa misitraka ny fanampiny izay manao ny fifanarahana amin'ny CNAPS ihany no miantoka ny famerenana fa tsy ny mpampiasa. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoina ilay arataroby 565 ho an'ireo telema ny 034 22 00 565 kosa ho an'ireo tampazotra hafa na manorata mivantana amin'ny adresy mailaka knaps@knaps.mg. Tsindry family ho fanohanana anao. Yaourt brassé chocolat amin'ny endriny vaovao be miavaka foana ny tsirony. Oh la vache! Yaourt brassé chocolat endriny vaovao vita avy amin'ny ronono velona bio Antsirabe. Chocolat ny tsiro tena izy. Salama daholo sika ny atokantrano any io. Izao ny chef taf fantatsika rehetra amin'ny hanitra hoentiko manome tsiro ny sakafontsika rehetra. Androany dia tolotra vaovao no endriko aminareo hanitra taf karisy poivre amin'ny fonosana vaovao mafy sy maharitra kokoa miaro amin'ny amandona sy ny hafanana afaka tehirizina tsara mora ampiasaina ery ny fonosana sachet taf ary tsy atahorana ianjera ary noho izy ao anaty sachet dia voatazona hatrany ny tsiron'ireo hanitra mampiavaka ny taf. Vaovao fonosana sachet karisy poivre taf 10 grama azontsika tsy faneny mivarotra ny vidiny efa mahazatra antsika. Fifampitokisana ihany fifampitokisana hatrany ny antsika e. Ataovy ampitoniana tanteraka ireo fanamboarana ara-teknika ataonao rehetra miaraka amin'ireo fitaovana feno sy manaraka amin'ny fenitra européenne izay hitanao ny amin'ny Ingelec Irerian, appareillage électrique, boîte sy coffret, jiro sy hublot ary ireo karazana câble électrique rehetra. Ny 2 sy 2 oktobra ho avy zao ary ny fotoanantsika eto Antananarivo eny amin'ireo mpanjary Ingelec voasafidy. Maro ny loka hozaraina koa tonga vataholo e. IEM matianina ao anatin'ny tontolon'ny fitsaboana amin'izao mianarana fahasalamana izao ny IEM. Izy fihenam-bidy goavambe hatramin'ny 700 isanjato amin'ireo fitaovana mahakasika ny fitsaboana.
ona sy ny fahasalamana izay tarain'ny IOM. Ny sabotsy 20 septambra 2024 eto amin'ny IOM alarobia akaiky ny Sinibendrano manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 4 tolakandro. Ho hitao ireo fitaovana iadina amin'ny valanaretina coronavirus toy ny épi, consommables médicaux, matériel d'urgence sy ny maro tsy voatanisy. Koa zatononary sabotsy 20 septambra 2024 ao amin'ny IOM alarobia akaiky ny Sinibendrano. Isy loka maro be hozaraina. IEM 02023 320 42. Regarde maman, Loulou est de retour. Oh, elle a apporté le ragoût de poulet local que j'adore. Doucement, Toute, tu vas tout renverser sur toi. C'est trop bon. Oui, mais regarde, tu en as mis plein sur tes vêtements. Ta maman va devoir passer plus de temps à les laver. Mais non, Loulou, j'utilise Omo, il élimine les taches les plus tenaces. Ces taches ne résisteront pas à Omo. Omo est si puissant qu'il élimine les taches les plus tenaces. Omo, résistant aux taches. RDJ am Siv Maraina. Tsodrivotra! Tsodrivotra! Aoa, misy vahintsika zany dia rainy boizy manatsafa dia za minona. Misy telo dota izy satria orinany reto avy eo amin'ny orange dia eo koa ny avy eo amin'ny fianakaviana sambatra dia mbola orinanareo ireo koa ny chandarana azy manoana fandara. Ny lamintsika eto dia manonona ny anaranareo nareo orange aloha mandeha voalohany dia alefana indray ianareo fianakaviana sambatra any paradisy ianareo dia vitanenareo anakoroa ireo mity zandray ny chandarana zay eny ary orange ary izy amoy ianareo raha vavy ireo. Dia marabantsika rehetra manaraka zao navalina andriana vao amin'ny petite orange talata maty. Ireo navalina? Za navalina. Ary izy orange? Orange. Sany nandriana. Nandriana. Ay, nandriana navalina samy nanareo. Misy tolotra vaovao. Vao miteny orange manko dia efa tonga dia omitsaina indray misy tolotra vaovao indray zany. So dia efa namenareo mero nefa notaniana ray posy. Mpanjifa orange zay ka. Aleva. Mpanjifa orange. Za koa be dimy eo. Ndoa, navalina sa i nandriana? Zao ny fidira amin'ny promotion ho antsika izay aminay zany amin'ny vidiny 100 double. Batteriany 4000 mAh masaka carte hatramin'ny 32 giga, 1 giga ny ramany, 8 giga ny mémoire interne. Afaka jifaintsika izy io manomboka andro. Ny vokatra eo ihany fa ny hanamora ny fanatonan'ny olona nareo aiza? Ie, ao amin'ny enceinte Shoprite talata maty no ahitananay. Dia aiza koa? Ao dia natao amin'ny fandraisana araka ny famalinany etaetantsika mpanjifa zany dia natao telefona standard aloha izy ity, zany hoe double sim standard, tsy voatery hoe orange irery ihany zany. Ankoatran'izay nefa izahay ihany koa dia manana telefona pack orange. Matetiky tsy mifangaro amin'ny telo maty, tsy mifangaro amin'ny Airtel fa dia orange manokana. Azo atao sosona zany, sosona roa sa sosona telo le izy? Sosony roa. Sosony roa. Zany hoe orange zana miaraka amin'ny telo maty, orange zana miaraka amin'ny Airtel. Amin'ilay finday io fa tsy aminareo orange akory. Eritreretra kely nareo nandianana sy navalina fa aloha ampiresaka an'izy mirahavavy efa zokony be rety. Sanao reo any. Palmery-abanareo ny fianakaviana sambatra. Sambatra. Apanay tomplaty manaraka ny émission rivotra raha ty arjana ny anarako mpanentanao amin'ny fisa. Voahirana sosial. Mpanentana nareo amin'ny fianakaviana sambatra zay hafoizina koa hoe fisa. Misy zavatra entinareo ve? Ny zavatra entinay zany misy ny andro maneraka tany zany mahakasika ny fandrindram-piterahana zay ho ankalazaina amin'ny
pianambatra zany fikamana aminy fahasalamana ara-pananana na ho an'ny zatovo hoe na ho an'ny tanora na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy tsy fanabeazanaizana ihany natao ny fisaha fa misy mitolotra maromaro zany raisin'ireny klinika ireny zany hoe mamety rohevitra zay mandray antanana fahasalamana ireny sy zahay mampisafy mitsabony aretina mahazo ny taovam-pananana mitsabony vady maniry tehiteraka mandrindra ny fiteranana fanabeazanaizana mandray antananareo olona hiara-nerisetra sy fanolanana dia mana ekografia ny klinika izay misy eraky ny reny vohim-paritany dia misy ihany koa zany ny service laboratoire. Raha ny fantatritsika zany dia efa 3-5 taona nesana ny fisaha na ny fianakaviana sambatra. Izy zany no nitarika ny fandrindram-piterana teto Madagasikara dia ny fisaha dia politika manao asa tsy matetika zany eny tsara raha matoro zany ny hoe mampianatra koa ianareo an'ireo tanora momba ny fifandraisany lahy sy ny vavy manoro hevitra manao éducation zay manao sensibilisation hevitra ara-pahendrena le izy satria manahirana araka le resaka nataonay teo sy ady hevitra be anay teo ny resaka voambolana sisisy ohatranay izay nanentina atao ampesi taloha zany ady hevitra be amin'ny voambolana nampesi zay mahafantatra ny elanelam-panahy dia nareo koa zany mahafantatra n'izay zavatra zay hoe amin'ny fomba ohatry ny ahoana sy satria io fianarana tsy mba misy sady mba manorotoro eny marina zany ny fianakaviana sambatra zany raha manoro hevitra ny tanora sy ny zatovo dia mandeha par tranche d'âge na sokady taona osisitsika mbola mampianatra ny 10 metatra ve 10 taona ka hatramin'ny 14 taona 10 taona ka hatramin'ny 9 taona ray mibozy to 24 ans plus de 25 ans samy hafa zany ny thème entinay sy ny fomba anabeazanay azy zay so baka plus 38 dia efa hafa zany raha gota miresaka fa raha inavalina zao mbola jeune kely dia hafa mihitsy satria zavatra mety tadiaviny gota sy ray mibozy zao mety hafa ny anahy zao mety hafa dia samy le izy zany tsisy recette ahoana ny alalanao ny any apoko tsy miloka miresaka tsika dia haiko ny tsy miloka assistance psychologique ny ilaiko onoary izy miravavy voahirana sy Josiane mba voahirana ndray miteny aiza le foy be na ireo tsy tokana fotsiny hoe foy be nareo arenana fa misy toerana miparitaka ahafahany olona manatona anareo moraona satria mampanketakena ke zany hoe maimaipoana izy tsy ao ary Josiane sambatra misy manerana ny Madagasikara ny ataonay hoe klinika ny fianakaviana sambatra dia misy eto Antananarivo eny Ambatomitsangana ny mandray olona dia any Andovoranofotsy centre de jeune dia any Fianarantsoa misy klinika any Toliara misy any Toamasina misy ary Mahajanga misy fa ankoatran'izay any amin'ny distrika miparitaka eraka Madagasikara dia misy sampana partenaire miara-miasa amin'ny fianakaviana sambatra zany hoe mpiara-miombonatoka amin'ny fianakaviana fa tsy ho voatononao le izy satria distrika angeo be be mihitsy eny ary aloha ndray ampiresaka ny navalina sy nandianana voateninareo teo le hoe 4G aza vao amin'ny mpanjifa io hainareo ny teny hoe ho an'ny ray aman-dreny zany hoe na ho an'ny zanak'ireo ray aman-dreny keo inona ny tombontsoa amin'le 4G ary mba fantatra moa fa dia mba tany sao satria teo aloha raha 2G fotsiny zara mbola 1G amin'izao ny 4G zany efa afaka anaovana connexion satria ny mpianatra zao amin'ny fidiran'ny mpianatra mila manao recherche izy afaka anaovana recherche tsara mihitsy le téléphone promotion nisy zao nihindrana finday tamiko satria ny 4G ary orange zany amin'ny téléphone satria anany fandraketana ny fikarohana nataony satria izy manomana ny maîtrise zany hoe mahazaka betsaka mihitsy zany 4G io raha mitamin'inona amin'ny tamin'ny finday tsotra ie afaka anaovantsika recherche tsara mihitsy ny 4G raha mita amin'ny téléphone tsotra zany ary le mahatonga anareo manao hoe ny talata maty fotsiny zavatra goavy loatsamby na ahoana eny aminay miangatra
eny atalata maty a eny amin'ny boutique orange eny no ahitanareo any promotion zany hoe eny any no misy ny tolotra fa maro ny boutique orange akoatra ny talata maty farany ary tsy hoe farany fa misy amezanareo azy rehefa aveo fa ampiresaka nyretsy fianakaviana sambatra tsy ny ny vidiny ve verinareo fa mirary zany hoe ohatrina moa le nyteneninareo 175 000 ariary a azo lazaina hoe mirary any aloha mihoatra amin'ny tranombarotra hafa satria zao avy ny zavatra misy eo option itika amin'ny teny frantsay tantsao kely hoe double sim standard izy a izay 8 giga ny mémoire interne-ny a 1 giga ny RAM-ny mirama be lohaka raha vao tsy azafaina be zay 8 mégapixels sur 5 mégapixels ny appareil photo-ny a ary ny batteriany a 4000 milliampères matanjaka zany zany hoe fa matanjaka tsara ny vidiny raha diniko amin'izany option teneninareo zany dia marina mora izy mora rehefa aveo nareo amidina zay fa miverina amin'izy mirahavavy indray aho ny fianakaviana sambatra dia manana ho ianareo fiarahana miasa amina toeram-pitsaboana mihitsy hoe nareo manko teo hoe klinika dia inona izay atsipiriny fiarahana miasa amina klinika izay na hoe karazana hopitaly angamba dia resantsika ilay akaikely ilay amin'ny sabotsy ilay fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fandrindram-piterahana izay ankalazaina eto Madagasikara tsy ny fianakaviana sambatra rery ny manao an'izy io fa miara-miasa amin'ny ministère en santé satria ny mpiara-miombina antoka sy ny ministère en santé dia miaraka nanao hoe ankalazan'izay izay indrindra ny antony atongavana eto dia ny fianakaviana sambatra safidy ara-iasa amin'ny UNFPI sy ny ministère en santé sy ny commune izay misy eo amin'ny toerana isiny zany mba hikarakara hetsika mba hanehoana amin'ny olona hoe ilaina dia ilaina koa zany hoe fananana ara-pahasalamana izany ka raha tenenina ny eto Antananarivo dia misy hetsika anankitelo toerana telo izay anaovan'ny fianakaviana sambatra hetsika manokana dia any amin'ny etsy amin'ny le parvis Analakely miaraka amin'ny commune urbaine Antananarivo manomboka amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 4 ora arivo amin'ny sabotsy izao ilay izy dia misy koa ao amin'ny BMH ary Isotry mitovy amin'izay koa ny fanolorana an'ilay tolotra dia misy koa ny commune Bemasandro Tosy miaraka amin'ny centre de santé de base ny Bemasandro Tosy anaovana izay hetsika izay dia misy ny fanentanana izay ataon'ny AC na ny agent communautaire dia misy ny fanentanana ataon'ny tanora ny fianakaviana sambatra dia misy ny tolotra ara-pahasalamana dia fanomezana maimam-poana ny resaka fanabeazana izana rehetra zany amin'io sy ny torohevitra rehetrarehetra izay omena amin'io fotoana io dia izay le anasanay zany mba anehoana an'izay hoe fankalazana ny andro maneran-tany izay dia ao anatin'izay zany misy ny inona moa zany misy ny koa ny amin'ny resaka Facebook misy an'izay nataona izay hoe challenge hoe manao akanjo mangamanga ianao dia alaivy ny sarinao dia alefaso amin'ny Facebook dia misy soratra hoe toanako ny fianakaviana mandrindra ny fiterahana ataonao soratra eo zay dia zay j'aime be da be dia omeny fianakaviana sambatra ny adresin'izay ao amin'ny page Facebook ny fianakaviana sambatra fisa Madagasikara no misy an'izay ary maninonareo tsy maka mpanakato ohatra papimbe ohatra ny goto ohatra mba fanangeny fa hetsika sady malalaka tsara manao dokam-barotra ho andravoako zay mihitsy ny be mahazaraina ny vola za tsy izy ny fitady tena marina izany sotanao goatiny tazana le ny fitady fa tena anisan'ny procédure tsy azo ialany zay kosa namany efatry ny iny mbola teny ambony tetezana ary nareo dia fa namany mbola ny ambony tetezana zay mbola ny ambony tetezana nareo zany inganareo hotafita tsara ny manomana nareo mirahavavy ilaza ny fampatsiahivana amin'ny akapobeny asariana olona lilindra ny amin'ny sabotsy fa fihezinareo mirahavavy navalina sy nandrianina zay zavatra nentinareo avy amin'ny orange taoary ie akoatran'izay tolotra promotion izay dia ahitana karazana telefona maro ao aminay misy ny telefona kely le misy touche ireny manomboka amin'ny 45 000 ariary ny vidiny fozaorana ie fozaorana ozy izy tika filazana azy akoatr'izay ihany koa dia misy ihany koa ny Android misy ny Itel P36 Pro
amin'ny vidiny 510 000 ariary. Misy ihany koa ny lava iris 54 amin'ny vidiny 250 000 ariary ary ny lava iris 88 amin'ny vidiny 280 000 ariary. Navalina sao dia manana natevena. Ankoatran'izay afaka mividy crédit ihany koa isika ao amin'ny boutique Orange Saratamaty afaka manao ny transaction Orange Money dia afaka mividy carte crédit sy ny carte SIM ihany koa na puce aussi isika. Dia mirary fahombiazana ho anareo fintindray anareo avy atsy amin'ny fianakaviana sambatra visa. Asa-diny zany ny andro maneran-tany mikasika ny fandrindram-piterana ny asabotsy zao fa 9 septambra tontolon'ny andro eo am-parivy Analakely izay manoloana ny lampan'ny tanàna eny amin'ny BMH Isotry CSB2B Masoandro Itosy misy tolotra maimai-poana zany makasika ny fandrindram-piterana na ny fanabeazanaizana dia tsara ho marihana fa misy fizaham-pahasalamana maimai-poana zany mialohan'izany koa manasantsika rehetra zany ho tonga amin'ny ray amin'ireo toeran'ireo satria tohaniko ny fianakaviana mandrindra fiterana dia aisadiny koa zany manoratra ao amin'ny FB Fisa Madagascar amin'le challenge manova akanjo mangamanga ohatra ny lokony fisa dia alefa son sernao c'est BGM mandrindra zany maharesy azadiny ihany koa fa ny téléphone vert en fisa 032 32 034 84. Zay ny ameko teny filamatra nareo raha hoe tohanako ny fianakaviana hanohanany tena tsara zany marina tohanako ny fianakaviana hanohanany zay sy tsara zany pour les mamans arindrako ny fiterana pour le moment hanohanany zay ary mirary fahombiazana ho an'ny fianakaviana sambatra sady nareo fa afakanina fa tonga nitsaky fa aleo nareo mihetsiketsiky an'izay miconsa sy nitsaky mirary fahombiazana milamina ray ny weekend letsy ny vahiny fahatelo dia ny avy eo amin'ny Chandarana manona anarana Ramose dia niventin-dresaka ao dia mitsaingiko amin'izay izy koty. Salama ranga, salama daholo. Salama daholo sika. Efa leo angamba nareo fa ly Chandarana. Nisaka miakatra eto moa zany dia mba miezaka foana mitondra zavatra vaovao fampahafantarana ny Chandarana. Efa fantatry ny rehetra hoe ny société Chandarana et compagnie dia mpambongady sy mpanafatra fourniture de bureau ohatrohatrany tony. Misy zavatra maromaro netiko taty any mba rehefa avy eo angambany hidirantsika lalindalina kokoa hoe inona sy inona le izy fa ny zavatra efa niresantsika hatramin'izay hoe ny société Chandarana et compagnie amin'ny fourniture de bureau zay ohatran'izao varotra an'le cahier gladiateur misy stylo dia ty stylo ty dommage moa honoratsy ao fahoana za iny le rino nyteny an'ity hoe mba hoe tlesy raha valia ohatry ny ahoana ty le stylo friction le 4 kilometra ny ty le soratana dia afaka tsy antananakavy zany ahoana zany go manakary zany ty ohatra ny karazana whiteboard ohatran'izay mihitsy markera whiteboard misy sary moa ity dia asehoko le izy ilay stylo mipika le izy dia le ohatrany lokely ary amin'ny vodiny ary iny gaoma ahafahana mamafa ny soratra diso nataonao teo zay ny mahafa kely an'ilay stylo ny fanapiana azy io dia efa eo raha teo ka mahatonga n'ilay lohany tsy ho mora tratran'ny famonoana ny lohana stylo satria rehefa tratran'ny loto kely na volondamba fotsiny aza dia tsy mandaitra loatra zay mahafa kely an'ilay stylo fidio ty baronne sady am'le mora noho izany tompoko to dia meo anahy iny zao etiko mora zao omeko amateur rehefa avy eo fa arivo araty mora io zany le noho izany tompoko ajarony any ray le stylo iny fa le sady io le niteneniko tamin'ny farany hoe taloha zany izy tamin'ny tsy faina tamin'ny 10 000 ariary teo eo tamin'ny Shoprite nanao promotion zay be de be le rupture foana moa zany matetika tany dia mbola ny be de be nangataka hoe zay raha mbola te hanjifa dia lasa tsy maintsy nivarotra en détail an'le stylo pilote raha makao amin'ny Chandarana ianao zany afaka mividy en détail amin'ny prix 5 000 ariary fotsiny
le stylo, friction, pilote, misy gomme. Filana amin'ny fanjifa amin'ny fanoratana sy ny fitanana tsoratra moa io fa misy vokatra hafa koa hitazany masony maro tsisy ahina kosa le soratra rehefa tsy no mamafa azy so de mato azy tsy mety fa avy le stylo de lasa le bakako lasa faiblance vao tsara ry rehefa hoe tsy nanao na saiko tsy tsara zany ny soratana aminazy satria izy afaka gomina reto fanjifa ny manaraka akoatran'izay mety efa misy mafantatra misy tsy mafantatra ny société gendarmerie et compagnie misy PPN vitsivitsy atao hoe tena vitsivitsy varotana zany hoe afarana de varotana ambongadiny efa mezaka ihany zay manaparitaka anazy any amin'ny grande surface moa zany efa voalaza foana Shoprite, Chopli antsosy le petite surface rehetrarehetra reny efa misy anazy daholo de misy any sardine efa fantatry ny rehetra sardine Julie, sardine Atlantique. Julie nakaiza mbola misy Julie Cube mbola misy talobe efa tsisy tsony satria tena nalalako ny Julie izy le lavalava boribory de tiako ny sira de ny anankiray vaovao mihitsy ny ty dentifrice force ny anarany dentifrice azafady raha misoratra aminazy zany haleine fraîche prévention des caries monte fraîche zany hoe ny fofonito ohatrany rehefa le mihinana silgoma reny le fa tsy fitelina izy na izany aza fa zay nihinana azy ambandrotody taloha tsy atelina fofony fotsiny zay misilgoma ty dentifrice ty vaovao efa nezaka nanaparitaka anazy tamin'ny andro vitsivitsy zay eny ampambongady sy eny ampanjara mivantana eny mora be ataoko hoe any 1450 ariary nandesa ampambongady anazy taminay zao zany hoe tena amin'ny mora volatsaka kely le zany lavitra be aloha zany iso mahavita brosnify mimpiry raha mitsitsy 100 kilometra kosa ny aloha 100 kilometra fa vitsivitsy enay oa tsy haiko misy mihinana mihitsy kambany enay eo fa nefa zay olona anankiroa telo fotsiny zany eo mahalaky lamby be izy ary misy karazany olona misy manapotsitra amin'ny kibony arakaraky ny toetrany amin'ny fiainany any misy manapotsitra amin'ny rambony de misy tonga de any amin'ny lohany ary le tapahana rehefa lany indray za efa vonona miaraka an'le ety le izy ka efa tsisy de efa tsy hita rehefa tena ritra izy aloha de le sisisy telo le ahodikodyno manga ty amin'ny vodiny de potserina inona ny lohany le dantiny anatiny eo potserina fotsy izy somary kely am'izay izy fotsomanga marieny doka dentifrice ny anaran'io zavatra io dentifrice force fotsiteneniko le anakirazy gasy moa rehefa tena fa hoe manala mipentina amin'ny nify ny kario izy dia manala fofombava koa ve izy io ie amma dentifrice anazy moa zany zay rehetrarehetra zay mba natao mba ikojana ny nify noetiko le izy satria marina hoe tsy resaka fourniture scolaire fa misy namana anankiray zay tato amitsika tato mitenenao hoe olty teny fourniture scolaire any ty satria raha marary nify any laha ozy izy tsy afaka mandeha mianatra zany ilaina le izy rehefa andeha hianatra efa maraina sahirana mitaiza zaza sahirana mitaiza zaza raha vao marary nify fatandreo fa aloha miborosy nify tsara ihany de zay mahatonga ny zaza tsy atao maromaro raha vao andeha ampiaraka tsara kokoa io ie de ampiaraka tsy ampiasaina sao de lasa le alaina tam'le manintona le manintona anazy misy vokatra hafa ve sa reo karazany tsy manko reo le boîtier ve ao anaty sa tsy ao anaty le boîtier ana chargeur any namana kotika de ny zavatra anankiray tsy kely nefa ataoko hoe tsy farany ny misy page ma cuisine zay activité an'ny société gendarmerie compagnie ao anatin'ny groupe misy magasin anankiray vao aingana koa nitsangana magasin annexe gendarmerie etsy Analakely akaiky ny Rebus 134 makany Andohalo misy anazy izy rery ny fasady fotsifotsy eo misy ohatra hoe gendarmerie annexe ao ndray magasin spécialisé amin'ny resaka verrerie zany hoe vilia mug karafa sy ohatran'izany misy boire avy eo fa tena d'accord be amin'ny tenen'ny
ana zany ve misy lokany ka io ngenasanesa fandeha io ane fa tsy maninona zany de verena kely fotsiny magasin teo raha tsy mampaninona anao mampaninaka matetena te manjary tapy miezaka zany zay a isan-kerinandro a manomboka amin'ny herinandro ty raha amin'ny sabotsy 26 ka io nge resaka betasy ragote hoe apéritif avesa sabotsy 26 a misy promotion ponctuelle ataonay en magasin annexe raha ny tokony izy a mivaloko hatramin'ny ray zay no misokatra rehefa samedi fa mivaloko hatramin'ny 4 no isokatra zavatra atao de tsotra mahazo remise 5% daholo a ny karazana olona amin'ny efatra mity afaka matratra an'le kabare ataony Lucas Scott sy mahery ery amin'ny plaza zany nareo raha amin'ny fitsasantsinona de tourna le sardine sy ry zavatra ambany tsy asio ry ay moa misy sary tokoa moka hitako mokamokasitrikikantso fa fandaram-potoana kely io zany hoan'ny faritrarotra tsy mampanina anao fitaiky vetivetika le resaka magasin verito satria tena important be izy 5% remise azo zavatra roa no soit ataonao soit ianao milike amin'ny page ma cuisine sur Facebook page ma cuisine de davinao sur Facebook de milike amin'ny page ianao de manao commentaire zay produit mety intéressé anao satria efa misy poste maromaro ao karazana produit varotanay dia m'identifie namana anankiray présentenao magasin iny de tonga de mahazo le remise 5% ianao raha ozy ianao tena tsy afaka makany amin'ny magasin Chandarana annexe zay de tsotra be like-enao foana page de manao commentaire ianao m'identifie personne anankiray ianao de manao commande en ligne ahoana le like manao fitiavana an'le tsy chaîne manao j'aime fotsiny manao fitiavana an'le pejy tsy manjatsy fitako ty ny rando vélo zay atao amin'ny fahafito amin'ny roapolo ny volana septambra izao roapolo sy 1000 any amin'ny faritra loatra mingoro any Ambatondrazaka miainga avy eo amin'ny laplace makany Moramanga 6 novembre 27 septembre amin'ny sabotsy manomboka amin'ny ray ora zany départ eo amin'ny laplace de misy tanàna maromaro zany avy amin'ny laplace de mahazo adindrova de tsofoka tia digadingana de mandala mangalaza tonga de mambatenena le pitsoka hoe midira matiana de mandara ambararata tsofoka any ny farany adiny efatra lay faharetan'le izy zany mitondra bisikileta aza misalasala mihitsy miantso ny larana 034 47 904 ho an'ireo zay tia manao rando atsika maitolalin'ny lycée kosa tamin'ny promotion 76 80 de efa etsiketsika am'izao fa mba mienoeno misy etsiketsika ao atao fa hita eo fa ny resaka rampitso eny amin'ny plaza de nangataka ny namana tarika nazavana le izy ny Luc Goty mahery tsy aro ny sefo eo atokotany le izy eo ivelany izy ny anaran'le ry amin'ny plaza Victoria Plaza moa zany izy Victoria Plaza le tsara be le sakafo aminy io zareo no hanao an'ilay sakafo BBQ de zareo ny hanao an'le sakafo ivelany le izy noho izany mitondra vatsy ianareo an'le rapitso eno zay inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault ny fandarana nefa dia tsy miala mizafa zay mareva iny zay malasa olona alasina hitanareo lavilaka misy moa sabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitikalikany ianao miraikitra tsy mandeha amin'ny zelone fa tianareo foana Orange. Galana, miaro ny fahasalamany panté taxi be.